Salama daholo andondera ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Fantatra amin'izao fa samy eo am-panomanana an'izay fifidianana ho ben'ny tanàna izay avokoa ny rehetra, indrindra fa ireo kandida izay nirotsaka ho fidiana amin'izay fifidianana ho ben'ny tanàna izay. Fa ny nahagaga sy nanahitrany maro dia nisy ny resaka tsy fandriampahalemana izay nanjo any kandida anankiray ben'ny tanàna any amin'iny faritra Sofia iny izay nisy nanafika tamin'iny andro omalina alina iny Andriamatoa Daniel Mideramani sy ny vadiny izay kandida iray ao Anjiamangirinao raha ny fanambarana izay nataony Andriamatoa Hyacinthe Befeny Todomanana hatrany izay mbola tsy fantatra mazava moa hatreto hoe inona no tena antony nisiny izay fanafihana izay ary iza ireo olon-dratsy fa mbola ao anatin'ny fanaovana fikarohana an'izay ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa misy tao WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Milony dirantsika amin'ny pitsopitsony amin'izay resaka fanafihana izay dia tsara na mampafantatra amintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Trabajihy ho tanterahana ao Antananarivo ny trabajihy ny taona 2024 ny asabotsy 2010 oktobra ho avy izao izay ho atao ao amin'ny vila Kaltody andohan'ny mandrose zao manomboka amin'ny 8 maraina ny fotoana mandrapaharivo ny andro. Fotoana iray izay natao hiresadresahana sy fanakalozan-kevitra ho an'ny zanaky ny faritra Sofia izay ao Antananarivo ao izy ity. Mpanakanto maro no hanafanany fotoana ary omby matavy tsy latsaky ny 4 no ho atao samotraka amin'io andro io. Tsy misy ny vidim-pidirana fa malalaka ny fidirana ho an'ny zanaky ny Sofia sy ny sakaizana ka tongava maro isika rehetra mba hamonjy an'izay trabajihy izay ho atao ao amin'ny vila Kaltody any andohan'ny mandriseza ao Antananarivo renivohitra ao. Resaka fifidianana indray, fifidianana ben'ny tanàna izany ao amin'ny distrikany Antsuy ao, ahitana kandida avokoa ny komina rehetra izay mandrafitra an'izany distrikany Antsuy izany. Ny zavatra tsikaritra indrindra ho an'ny tao ambony vohitry ny Antsuy dia efa samy ny andro ny andro farany avokoa vao nanatitra ny taratasy ho firitsanako fidina ireo kandida amin'izay ben'ny tanàna izay. Ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao no nanatitra ny GASY ny 12 septambra hariva raha toa ka andro ny 14 septambra izay andro farany andraisana an'izay taratasy izay no nanatitra ny GASY ireo sasany. Ireo avy amin'ny komina ambony vohitra manodidina ny Antsuy no hita fa tena navitrika tamin'ny firitsanako fidina ity satria betsaka no nanatitra ary tsy niandry ny ora farany. Anisan'ny ireo kandida any Anjiamangirina Andriamatoa Alain Christian di Merabe ary vonina ny hamaly ny faniriny ireo vahoaka izay nangataka ny filatsahany izy raha ny nambarany hatrany. Izy moa dia anisan'ny ireo mpanao politika manana ny lanjany manokana sy fantatry ny maro ao amin'ny distrikany Antsuy ao. Andriamatoa Jean Noel isan'ireo kandida any amin'ny komina Ambodimadiro. Ny fanarenana io komina izay zary latsaka afara ny maro no tena nandrisika azy amin'izao firitsanako vidiny izao. Andriamatoa Maradone izay efa ben'ny tanàna tao ambony vohitry ny Antsuy izay vonina hatrany hikatsaka sy hampivoatra ny komina ao ambony vohitry ny Antsuy ao amin'izao firitsanako vidiny ho ben'ny tanàna ao Antsuy izao. Mbola ao anatiny izay resaka fidianana izay hatrany mo dia any Mampikony no tena niavaka raha samy eo amin'izay faharisia ny kandida izay satria mahatratra 50 ny isany ireo izay lisitry ny kandida hirotsaka ho vidina ho ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina any Mampikony any. Ny komina ambony vohitry ny Komajia no ahitana kandida betsaka indrindra izay mahatratra 7 be izao.
araka izany dia tena navitrika tokoa ireo kandida ao mampikony amin'izay ho firitsanako vidina amin'ny ben'ny tanàna ho avy izao zay ho mariky ny fahavinonana hampandroso aniny distrikany mampikony iny. Any Mandratsara indray manoloana ny olan'ny rano dia naneho ny hevitra ny profesora izay taleny universitény Mandratsara teo aloha Andriamatoa Rajona Velona. Manoloana ny jalindrano hiainan'ny malagasy indrindra ny zavamisy ao Mandratsara dia mitombo ireo manampahaizana mitondra ny fanazavana. Ny tanànan'ny Los Angeles any Etazonia dia mahatratra 200 km miala io tanàna io no akana rano fisotro madio. Misitraka ara-dalàna rano fisotro madio ny mponina io ny fanazavana noentiny Rajona Velo Julien Jonosy izay mpampianatra mpikaroka no sady taleny université tao Mandratsara teo aloha. Ny tanànan'ny Mandratsara dia manan-karena rano fa mahantra toe-tsaina ary tsy amin'ny sehatry ny rano ihany no ahitana ny toe-tsaina mahantra fa amin'ny sehatra rehetra. Ny toe-tsaina no mila amboarina aloha izay vao afaka misotro rano fisotro madio ho hiatrany ny teniny raha nilazany ambangovangony amin'izay fahitany ny zavamisy ao Mandratsara noho ny afitsoka an'izay jalin'ny rano izay. Eo amin'ny resaky ny tsy fandriampahalemana indray dia nisy ny fanafihana tamin'iny andro alina iny izay nahazo any Andriamatoa Daniel Mideramani sy ny vadiny izay kandida iray ao Anjiamangirina raha ny fanambarana nataony Andriamatoa député Hyacinthe Befentodimana hatrany. Avy nametraka ny taratasy filatsanko vidiny ho ben'ny tanàna tany Antsohihy izy no izao nisy fanafihana izao raha nihazo ny Anjiamangirina. Manaraka fitsabonana ao Anjiamangirina izy mivady amin'izao fotoana izao. Tsy hipetra-potsiny sy tsy hiemotra amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana izahay ho hiatrany fanambarana izay nataony député Hyacinthe Befentodimana raha vantany voananeho ny heviny mahakasika an'izao fanafihana izay nahazo an'ity kandida izay ao Anjiamangirina ity. Midika izany fa tena mbola mafy dia mafy ny resaka tsy fandriampahalemana any amin'ny faritry ny Sofia iny amin'izao fotoana izao na dia efa miezaka iny manao aintso zavatra aza ireo mpitandro ny filaminana izay mamongotra hatramin'ny fakaka ny ireo Jiolahy izay mpanafika izay fa tsy mitsahatra mitombo moa ny isan'ireo Jiolahy ary mbola sarotra dia sarotra ny fehezana an'izany resaka asan'ny Jiolahy izany raha amin'iny faritra iny indrindra fa ny eo amin'izay resaka fanafina amin'ny tampiadina izay sy ny eo amin'ny resaky ny halatromby dia tena hita fa mbola mahazo vahana tanteraka ireo Jiolahy izay mpanao ratsy amin'izay resaka fangalarana sy ny fanafihana amin'ny tampiadina izay. Fa maro ihany mametra-panontaniana mahakasika an'izao fanafihana nahazo ny kandida ho ben'ny tanàna ao Anjiamangirina izao amin'ilay fanontaniana manao hoe tena asan'ny Jiolahy ny ina natao ve sa misy ambadika politika izao fanafihana nahazo any kandida ho ben'ny tanàna izao satria mantsy toa mifanindran-dalana amin'ilay hoe vantany vao avy nanatitra ny taratasy ho firitsanko vidiny izy iny an-dalana hodiny no nisy an'izao resaka fanafihana izao ka dia andrasantsika eto ny valin'ny fanadihadiana izay ataon'ireo mpitandro filaminana mahakasika an'izay fanafihana nahazo any Andriamatoa Daniel Mideramani izay zay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dininy milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany misy tao WATAWATA GASY tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.